Maro ihany ny mpanakanto kalaza ao Madagasikara ao ary maro ihany koa ny mamoaka hira isan-karazany etsiroa fa i Basta Lion dia azo lazaina fa mpanakanto isan'ny tena miavaka raha eo amin'izay fikatsahana nilaza maneran-tany zay satria tafiditra ho isan'ireo mpanakanto izay mifaninana maneran-tany izy amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampedela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny mpanakanto Basta Lion no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fiarah-miasa sy tolo-tanana nanolotra vola mitentina 50 tapitrisa ariary ny Association Générale des Commerçants et des Entrepreneurs Chinois ao Madagasikara ao sy ny Association Générale de Jeunes Entrepreneurs Chinoises ao Madagasikara izay hanampina ireo traboina noho ny haitrano izay nitranga ny farany herinandro teo mo izao antony nanaovan'izy ireo fanolorana vola be izao ankoatran'izay nanolotra forage izay misa 5 ihany koa izy ireo aparitaka manerana ny université Mpanjakana manerana ny Nosy Toliara Toamasina Mahajanga Fianarantsoa Antsiranana mba ahafahany mpianatra misitraka rano izany dia ho mariky ny fiarah-miasa eo amin'izy ireo sy ny fiadidina ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara no sady tolo-tanana ihany koa antenimeram-pirenena ireto manaraka ireto ndray ireo filoha lefitra vaovao izay voafidy tamin'ny andron'io maliny Antananarivo Ralambozafimbololona Razafiny Mialona Andriantsy voafetra Fianarantsoa Andrianjanahary Fanomezantsoa Mahajanga Afakandro Christian Toamasina Razarapierre Fidèle Toliara Tsaradia Marco ary Antsiranana Ibrahim Isha Charles ireo indray zany ny filoha lefitra ny tenimeram-pirenena vaovao manomboka izao sazy napetraka vondrona afrikanina nisy ny sazy izay napetraky ny vondrona afrikanina ho an'ny Madagasikara tamin'ny 12 oktobra lasa teo iny taoriny nijoroany fiadidinan'ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara hisy ho iny ministra ndrarambahiny malagasy vaovao Ramatoa Christine Razanamasoa tolona ara-diplomatika hanalana io sazy io isan'ny asa lehibe ho ataony ity androm-panjakana ity izany rehetra izany fa tsy anaiky izy ireo ary tsy maintsy hiady hatramin'ny farany mba hiadivana amin'izay sazy izay nahazo an'i Madagasikara izay vondrona Europeanina indray vonona hifanakalo hevitra voalohany amin'ireo ministra vaovao efa misy tokoa izao gouvernemanta ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara hoy ny vondrona Europeanina asa lehibe no miandry ity ekipa ity ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ity mba hampandrosoana ny toe-karena sy ny firenena malagasy ho izy ireo dia hoisy izay dinidinika hifanaovana izay vonona hifanakalo hevitra voalohany amin'ireo ministra vaovao ny délégation ny vondrona Europeanina izay mifototra amin'ireo toromarika politika napetraky ny filohan'ny fanavoazana izay tsy inona fa ny fitondrana tsara tantana ny fanajana ny fanjakana tandalana ireo andraikitra arabola ary ady amin'ny kolikoly sitraka izy ireo ny fahavonona ny gouvernemanta hanokatra fampiresahana izay mivelatra izay mikendry ny hamaly ny hitahitan'ny vahoaka indrindra fa ny tanora amin'izao fotoana izao no tena antony izay dinidinika hifanaovan'izy ireo zay midika izany fa tsy mitsahatra mitady tombotsoa etsiroa izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao sekrenina Antsiranana indray mbola mitohy hatrany ny fitakian'ireo mpiasa izay misotro ronono ao amin'ny sekrenesa ny fialany mpitantana ankehitriny ity farany izay voalaza fa minia manao fomba hahafaty ity orinasa ity mila miala aingana io DG io raha te hanavotra ny sekrenina hoy izy ireo raha nitondra ny sorabaventy izay manao an'izay fitokonana izay any an-toeranany ministry ny serasera sy ny kolotsaina indray tontosa tamin'iny andron'ny malomaraina iny ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha vola miranty Maradona sy ny ministra vaovao Gasikara Fensoa izay vaovoatendry amin'izay toerana ministry ny serasera sy ny kolotsaina izay arak'izany ary dia mirary soa any Gasikara Fensoa mba havita be amin'izao adidy amanandraikitra izay miandry azy izao engane mba ho tena asa tokoa no hifantohana ary mba hitondra fanovana amin'io toerana izay sahan'io tatry ny filan-kevitry ny ministra voalohany tamin'ny andro ny 20 oktobra 2024 iny
ireto teboka inona ireto no laharam-pahamehana ho fandrindrana ny asa. Voalohany, fisitrahany rehetra ny angofo. Faharoa, ny fisitrahany rehetra ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Fahatelo, ny fisitrahany rehetra fahasalamana. Fahaefatra, ny fisitrahany rehetra fanabeazana tsara kalitao sy mendrika. Ny fahadimy, famoronana asa ho an'ny tanora. Ary ny fahaenina, fiarahamiasa sy fiarahamientana ho amin'ny fanavaozana. Ireo no teboka izay tena notsindrina izy ireo tao anatin'izay filan-kevitra voalohany izay nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto kalaza Bas Talayon izay isan'ireo nominé hiatrika ny famaranana ny African Entrainment Award ISA 2024 ity mpanakanto kalaza malagasy ity. Isan'ireo nominé hiatrika an'izay fifaninanana izay mo ity mpanakanto kalaza ity ao ny Best Reggae Dancehall Artist ny mpanakanto malagasy Bas Talayon amin'izao fotoana izao. Mpanakanto afrikanina sy karibinina maro toa ny Stone Boy sy Sensea no mifaninana amin'izany. Amin'ny 20 Desambra no atao ny lanonana amin'ity fifaninanana ity izay ho tontotsaina any New York any mo izany fifaninanana izany. Midika izany fa tena mivoatra be ny kanto malagasy amin'izao fotoana izao indrindra eo amin'ity resaka reggae dancehall ity izay isan'ny tena manaratra an'izany avo dia avo ny mpanakanto Bas Talayon amin'izao fotoana izao, ka dia manasa ny rehetra mba hifidy azy izy amin'izao fifaninanana goavana be izay miandry azy izao ary aingany mba ahazo vokatra tsara ary mba ahazo an'izay fandrisena izay ity mpanakanto kalaza malagasy ity amin'izay mantsy mba ho reharihan'ny kanto malagasy sy mba ho reharihan'ny malagasy rehetra ihany koa raha toa ka lasa ny mpanakanto Bas Talayon izany fifaninanana goavana izay ho tontotsaina any New York any amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao, ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho an'ny mpanakanto Bas Talayon hatrany amin'izao fifaninanana lehibe izay miandry azy izao. Midika izany fa tena niezaka mafy ny mpanakanto Bas Talayon matoa tonga amin'izao fifaninanana izao. Izay no matsaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.